iresaka famakavakana everitsika hoe manana mafy izay noresantsika tato ato isika androany. Ino moa zay noresantsika tato ato zay? Itsika de tsy nisalasala mihitsy nanambara fa ny manodidina ny filohan'ny repoblika dia jiolam-bola. Averiko foana ho fa tsy miteny aho hoe jiolam-boto satria ny jiolam-boto zany dia ireo zay tsy manana zavatra tao afa-tsy ny migafigafy amin'ny fihetsika tsomontina, misotro toka, mangalangalatra, miteniteny ratsy, miadiady, mamono vono, tsy responsable. Iny le jiolam-boto zay fantatsika eny atsefantsefan'ny fokotany rehetra eny de misy azy. Fa ny jiolam-bola kosa dia ireo zay tsy manao afa-tsy mitady fomba amenona ny posiny na dia amin'ny fomba tsy de mendrika loatra, manararoatra ny zavatra rehetra amenona amin'ny posiny, na dia ataotsika raha hoe miatra manainy ny vahoaka izany. Netsika teto ny zavatra mikasika ny Mpanolo-tsaina ny filohan'ny repoblika vitsivitsy zay fantatra tsotro zao fa dia ny resaka finance, firesa-bola, ny resaka intérêt manokana no idirany ao amin'izany manodidina filohan'ny repoblika zany mba ahatonga azy anana tanana amin'ny administration rehetra ka ny zavatra ataony dia mandeha ho azy avokoa arak'izay fahafantarantsika n'izay mandeha ho azy zay, satria misokatra ho azy ireo ny varavarana rehefa ny anaran'ny filohan'ny repoblika no tononona, rehefa ny karatra Mpanolo-tsaina ny filohan'ny repoblika no aseho. Efa hitantsika teto ny sasatsasany tamin'izy ireo izay no resantsika matetetika, satria itsika zany dia saiky moramora amitsika ny maheno zavatra sala am'izany, moramora amitsika ny maheno fa ny olona zay nokaramaina zay manodidina filohan'ny repoblika zay tokony hanolo-kevitra azy amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka, hanolo-kevitra azy mba hanatsaratsara ny endriny manoloana ny vahoaka, hanolo-kevitra azy mba ahatonga ny vahoaka malagasy manana fanantenana hoe hiatsara ny fiainana, satria misy ekipa matanjaka manodidina filohan'ny repoblika eo. Voalohany aloha ny ekipa ao dia tsy de matanjaka ohatrany tamin'ny androndry dideratsiraka ohatra, fa ny ekipa ao dia saika ekipa somary madinidinika nanakarena tampotampoka tamin'ny zavatra tsy de mazava loatra, dia misarangotra amin'ny fitondram-panjakana mba anaovana ny zavatra nofinofy tamin'ny fotoanandro na azatovo na eo ampanaovana raharaha de mihitatra ny saina. Ny mampalahelo dia ny fahafantarana fa ireny olona ireny dia tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy, tsy mitsinjo, tsy fantany akory hoe inona no ipetrahan'Andriamatoa Rajaonarimampianina eo, tsy fantany akory ny amin'ny hoe ny administration ane de natao hampandrosoana firenena, de natao hitsinjovana vahoaka, natao hitsinjovana ny sosialim-bahoaka, natao hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka, natao hitsinjovana ny toe-karena malagasy, hampandrosoana ny isam-batan'olona. Zay ine raha fitininy, ary tsy malala an'izay raha mbola hoe olon-dehibe manatsaina koa hoe inona moa no tokony ho asan'ny fitondrana. Ny asan'ny fitondrana dia misy indicateur économique mba atao maitso daholo zany indicateur économique zany, miena ny fiakaran'ny vidim-piainana, mitombo ny olona mahazo asa, mitombo ny rangory-pirenena, miena mitombo ny karama. Zany le indicateur économique, taux de croissance, ny taux d'inflation, zany rehetrarehetra zany dia tokony mba andeha araky ny tokony ho izy, satria misy fanjakana miasa ary misy Mpanolo-tsaina, misy gouvernementa miasa am'izay lafin'izay. Zay ny zavatra faran'izay tsotra indrindra, ary zava-doza ny tranga rehefa ohatra ka ampiasainao le administration tsy ho am'izay zavatra nyresantsika izay, fa ampiasainao amin'ny tombontsoa anao manokana. Zany hoe miditra manodidina ny filohan'ny repoblika mba ahafahako mampiasa ny maha-Mpanolo-tsaina mba ahafahako
tsy mandoninina ao amin'ny douane manao franchise na zavatra tokony andoavam-bola ary mba afako manao an'izao sy izao manitatra ny asako amin'ny mampanao gazety manitatra ny asako amin'ny mpanao zavatra maro samihafa. Zany no zavatra hitatsika matotsika eto amin'ity fandaranao kazava ity te miziriziry eo amin'izay lafiny anankiray zay efa ray volana zay de satria ny fahatsapatsika fa matony vahoaka sahirana ankehitriny de ny tsy fahasahiny filohan'ny repoblika miala amin'ireo manodidina azy ireo zay fantatra hatrany am-pendohana hatramintsika amin'ny teny zao fa rangory fototra ny hafa